Ifaly miarabantsika rehetra ao anatin'ny tokantrano indray ny tena koa amin'ity takariva mahafinaritra be ity a manonona ny fehtanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankonanao a Jehovah Andriamanitra ny Israeliny anisy soa antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana tahaka izao Apôstôly Andriasy miaraka amin'ny lehilahy mahery Samson no eto amin'ny fitenenana Jehovah Andriamanitra anisy soanao lehilahy mahery Samson Jehovah Andriamanitra nisy soanao Apôstôly Andriasy Jehovah Andriamanitra ihany koa nisy soantsika ny tokantrano tsirairay avy ihany mamerina ny teny ihany koa ny tenako satria efa teto ihany ary vonina fampitafatafa amintsika ny tokantrano any amaky ny afatra izay ampitainao ihany koa sy ny mety izay tsy azonao asa inona no lohahevitra izay ampitainao Apôstôly Andriasy tenao resantsika eto aloha zany mahakasika ny fiovampon'ny olona ao aorianan'ny batisa zany tena fiovampo zany tena resantsika eto misy karazany anankiroa manko le izy misy ny atao hoe miova lalana misy ny atao hoe miova fo resaka mahakasika an'izay zany tsika satria betsaka ny mbola tsy maharaka an'le izy hoe miova lalana marina zatisa tena efa niova fo ao anatin'izao fanomponan'Andriamanitra izao dia izay no resantsika tsy solava be ny fampianarana fa fohifohy mba ahafahantsika mahazo malalaka tsara zany mametraka fanontaniana ary valiana mpitiavana moa zany araka ny voalazan'ny Baiboly izay fanontaniana apetrakitsika rehetra ao anatin'izay ka mialohan' izany rehetra zany dia aleoalohantsika hivavaka ametraka ny fotoana eo ampelantan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mbola afaka mampianatra eto ny tenanay Tompo engany mba tsy handeha amin'ny fieritreretana na ny fahaizana maha-olombelona sy ny fahalalana fa mba handeha araka ny fitarian'ny fanainao masina tsy amin'ny toroteny fahendrena mahataona ny voalazan'ny Baiboly fa amin'ny fanehoana ny hery sy ny fanahy ka dia mangataka aminao zay androany mba ampiteny anay eto ianao amin'ity an'ity Tompo ary hiteny amin'reto mpiaino reto mihitsy ianao androany mba ho fiainana ho an'izy ireo ny herin'ny teninao anova ny fiainany tsirairay avy isambatan'olona Tompo amin'ity an'ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta misaotra Tompo amen amen tonga dia iroso avy hatrany ao anatin'ny fampianarana fohifohy ngambitsika ny tsika moa zany nomaly nianatra mahakasika an'izay batisa zay ary nisy fepetra maromaro nampianarana antsika teo mahakasika ny fidirana anatin'ny batisa dia mino fa efa samy mandray ny anjara tandrifiny avokoa ny tsirairay avy amin'ny ankapobeny aloha zany ny olona rehetra azo atao batisa fa tsy maintsy manaraka ny fepetra izay araka ny voalazan'ny Baiboly mba ho tena hoe rehefa vita batisa ianao dia mba tena hoe mahazo antoka ny amin'ny famonjenan'ny fanahin'olo zany voalohany indrindra efa nianarantsika maly ihany koa fa tsy maintsy mandalo formation misy fampianarana ny Baiboly aloha zany ao anatin'ny fifadikanana 3 andro 3 alina raha antsika dia ao aorianan'izay rehefa vita ny formation dia miroso avy hatrany ao anatin'ny ranobe zany mba handraisantsika an'izay fiainana vaovao ao amin'ny Kristy izay be dia be ny mpivavaka amin'izao fotoana izao lehilahy mahery Samson betsaka ny olona tena samy miteny hoe za dia niova fo indraindray fomba fiteny le miova fo fa tsy tena voalazan'ny olona mazava tsara le mahakasika an'izay fivoam-po zay fa eto aloha dia tsindriana manokana fa ny akamarony fa tsy izy rehetra tsy tena niova zany ny fony fa niova lalana izy ao anatin'le fanompona dia zay zany no horesantsika eto mahakasika an'izay hoe niova fo marina ve ny olona sa niova lalana dia tsika moa zany samy mandray izay anjarantsika ny anatin'ny tokantrano hoe niova lalana sa niova fo fa ny tena takin'ny Tompo anefa ao anatin'ny fanompona azy dia ny fiovampo satria ny olona miova fo mba ho fitaratra amin'ny olona rehetrarehetra voalohany indrindra ho reharehan'ny Kristy ihany koa hoe ty olona ty nanompo dia tena nisy fiovana be mihitsy ny toepony dia zay zany tena ho resantsika eto amin'ity anio ity dia hojerevantsika amin'ny filazantsarany Luka toko fa enina manomboka ny andininy fa 7:7 zay no jerevantsika amin'ity anio ity Luka toko fa enina manomboka ny andininy fa 7:7 averiko farany Luka toko fa enina ny andininy fa 7:7 vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fa tsy misy azo tsara mamovo ratsy na azo ratsy mamovo tsara fa samy fantatra mivony avy ny azo rehetra fa tsy misy manoty aviavy amin'ny tsilo na voaloboka amin'ny voaroy ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy fa amin'ny haben'ny ao am-pony no itenenan'ny vavany averiko vakina ny andininy fa 7:7 fa tsy misy azo tsara mamovo ratsy na azo ratsy mamovo tsara fa samy fantatra amin'ny voany avy ny azo rehetra fa tsy misy
manoty aviavy amin'ny tsilo na voaloboka amin'ny voaroy. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony, ary ny ratsy fanahy kosa mamoaka ny ratsy fa amin'ny habeny ao am-pony no itenenan'ny vavany. Araka an'izany voalazany Jesosy tompo io zany ary azo lazaina hoe tenin'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra aloha zany tsara tsy pihana tsara amintsika rehetrarehetra zay manaraka ny fandarana, fa ireo tenin'Andriamanitra mivantana, tenin'i Jehova mivantana na ampitainy amin'ny alalan'ny mpaminany de milaza ny mpaminany hoe izao ny lazain'i Jehova na tonga tamiko ny tenin'i Jehova na ny tenin'i Jesosy Kristy tompo zay milaza hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa. Reny tena azo lazaina ary tena lazaina mihitsy hoe tenin'Andriamanitra tsy maintsy ankatoavana, tsy maintsy tanterahana satria tenin'Andriamanitra. Zay zany le zavatra misy. Fa ny ankoatran'izay moa hoe tenin'i Davida iny zany misy tony Davida miteny ndrey mananatra Davida ny amin'ny zavatra iainany, misy tony Paoly apôstôly miteny mananatra izy ny amin'ny zavatra iainany, fa ny tena tenin'Andriamanitra zany tsy azontsika iodinana vina havanana fa de tsy maintsy tanterahana le izy satria amin'ny mahatenin'Andriamanitra zay de tsy maintsy tanterahana satria tenin'Andriamanitra. Miresaka mahakasika ny fo zany tsika eto Jesosy de mampianatra Jesosy tompo hoe tsy misy azo tsara ozy izy mamovo ratsy na azo ratsy mamovo tsara. Ny olona rehetrarehetra zany samy manana ny sokajiny ny olona rehetrarehetra ao anatin'izay fo avoakan'izay, fa ny amataranany fotsiny zany hoe tsara ve le hazo de rehefa tsara ny hazo dia mamoaka vo tsara zany izy mazava ho azy, fa rehefa ratsy kosa zany le hazo de tsy amoaka vo tsara mihitsy izy fa tsy maintsy vo ratsy no avoakan'izay hazo ratsy zay zany. Ka ny 1:7 de milaza hoe samy fantatra mivoany avy ny hazo rehetra fa tsy misy manoty aviavy amin'ny tsilo izy na voaloboka amin'ny voaroy. Zany hoe ny olona tsirairay avy zany de afaka fantarina amin'ny vo asehony ety ivelany. Ary io resaka vo io lehilahy mahery Samsona anisan'ny tena mahasaro-piaro an Jesosy io hoe nanao ahoana ianao tamin'ny ianao mbola tsy nivavaka ny toeponao ny fiainanao, rehefa nanomboka androso tao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra amin'izay ianao indrindra fa vita batisa de nanao ahoana nisy vo vaovao ve nivoaka tamin'izay fotoana nidiranao tao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra izay. Fa eo zany no mahadiso hevitra ny olona maro any anatin'ny tokantrano any sy amin'ny fanomponan'Andriamanitra ny amin'ny lay famoazana vo vaovao amin'ny fanomponan'Andriamanitra, satria anisany tsy maintsy jerevan'Andriamanitra iny. Voalaza ny bokin'ny Jeremia hoe Andriamanitra de mpandinika ny fo sy mpamatatra ny vo, le vo resahany eto tsy hoe rein akory fa le vo avoakan'ny olona zany mpandinika ny fo izy sy mpamatatra ny vo zay avoaka. Miresaka makasika ny fo daholo zany rehetrarehetra zany. Andriamanitra zany de tea hita vo vaovao amin'ny olona tsirairay avy zay manompo azy foana isan'andro hoe raha mba nanompana ray volany ty olo ty, nanompana heritaona, 3 taona, 5 taona, misy ary efa 30 taona sy 70 taona ny sasany dia mba efa naneo vo tsara teo anatrehan'Andriamanitra hoe nisy vo vaovao ve tao anatin'izany. De raha ny jerevantsika tsara ny mahakasika an'ilay fo de avy ao anatin'ny fo zany lehilahy mahery Samsona ny tena ivoahany zavatra rehetra. Zany hoe azo faritana amin'io fiainan'ny olona hita ety ivelany zany ny fon'ny olona anankiray. Raha tsara zany ny fon'ny olona ao anatiny ao de mazava ho azy misy fahatsarana miseho ety ivelany. Satria ny akamaroany olona misy fampitena io ny fiaina lehilahy mahery Samsona de olana avy amin'ny fony ihany le izy. Aka ohatra kely anankiray aloha mba ahafahan'ny tsirairay avy mandinika tsara hoe ahoana inona mahatonga le olana mitranga. Ohatra zao hoe any anatina toeram-piasana anankiray zao ohatra de tenenin'ny lehibe any izy zany ny amin'ny zavatra tsy nety nataony. Tenenin'ny patron zany hoe tsy nety ny zavatra nataonao ohatra hoe tara foana izy mandeha miditra any am-piasana. De tenenin'ny lehibe any hoe tsy mety ianao fa tara foana fa lasa manome ohatra amin'ny mpiasa hafa raha ohatra ka meko malalaka ianao mety raha vao hitenin'ny mpiasa hafa de ozy izy hoe ianao ara ianina tara foana tsy teneninao fa manino zay ny teneninao. Mety misy an'izay zany le zavatra misy de rehefa nytenen'le lehibe zany ity lehilahy anankiray aloha teneniko hoe manana olana amin'ny fony zany izy de namaly an'le lehibe any hoe ianao koa miteny ana foana ianao, ny olona tsy maintsy manana ny olany sy ny karazany, nefa le izy tsy indray mandeha tsy indroa tsy intelo fa mety efa miverimberina matoa miteny le mpampiasa azy. De raikitra ny fifandomana teo amin'ilay mpiasa sy le mpampiasa de lasa rehefa voadona ny fon'ilay patron na le mpampiasa azy dia namoaka teny izy hoe aleo ararofiny etanao de mena zay tokony volanao de roany ianao zany fa tsisy hevitra. De zany zao raha mandinika tsara tsika
de marina fa misy fiasana devoly ao anatin'zay mahatonga an'zay trangan-javatra zay ny devoly de manararoatra zarany devoly raha mahita hirika kely oatra zany a ahafahany manararoatra ampialanao am'le asanao fa ny tena fototra natonga n'lay fandroahana anao tany amin'ny toeram-piasana de nony am'lay toepo satria araka ny tenen'i Jesosy tompo eo amin'ny andiny fa 5:7 hoe ny olona tsara fanahy de mamoaka ny tsara avy mirakitra tsara ny fony ary ny ratsy fanahy kosa mamoaka ny ratsy zany hoe raha ohatra zany ka nanana fo tsara sy tena efa tena niova tanteraka mihitsy zany a ilay olona anankiray izay nanariny patrony a de tokony nandefitra teo anoloan'izay izy a mialatsiny satria afomby zany eo anatrehan'ny mpampiasanao a fa tsy tokony nilahady taminy ianao fa nony am'le fo hafahafa zany a de lasa nanao an'izay fietsika izay de lasa nifara tany amin'ny fandroahana zay zao napotika ny asany zao zany a de tsy le patron ratssaina am'zany fotoana zany la mahery Samsona fa nony amin'ny toepony de izay zavatra zany mila haitsika tsara ny mandanjalanja n'io toepontsika io satria io no mamotika ny akamaroan'ny olona ohatra ndray resaka tokantrano zao be deaibe zao ny olona misara-panambadiana fandona eo zany raikitra ny ady a misy antony zay divan-drareo moa zany zareo a de ny anankiray a tokony le olona mivavaka moa zany indrindra tena resany tokony hoe mandefitra manoloana ny zavadray a avela hitabatapa eo fa rehefa reraka aveo moa izy tsy angina fa miaraka mamoaka ny eo anatin'ny fony eo de lasa ndao ary saraka de raikitra de vita reo vita aveo nefany tonga saina ndray reo vety tena tsy nety le zavatra natao zany nefa ny mahatonga le tokantrano mikorotana am'izay fotoana zay misaraka de tsonona am'le trangan-javatra fa toepon'ny tsiraray avy tsy mahay mandinika tsy mandefitra ao anatin'izay zany ka raha fo zany resahana eto de ambarako amitsika ohatrohatry ny ahoana zany ny olona niova lalana ny olona niova lalana zany a de ny olona ohatra nangalatra izy taloha na mpamaky trano izy taloha tsy ho larendany izy taloha de rehefa nanomboka ny vavaka zany izy dia tsy nangalatra intsony niova lalana ny anarany zany ny olona ataontsika hoe olona mpanendaka izy taloha olona mpitsangatsanga izy taloha olona mivaritra eny am'tsenan'ny mpampiasa zay izy de mangalatra fotsiny ny ataony a de rehefa nivavaka izy tsy nanao an'izay tsony niova lalana zany le olona niova lalana zany a de reny sokajany reny olo reny ohatra hoe olona ahoana indray re zany inakoa reny mety karazakarazana fiainan'ny olona eny atao anatin'ireny fahadalana reny olona mpamaky trano efa mitafiditra anaty le mangalatra daholo moa zany le izy ny olona mpisoloky mpisotro toky zay koa mpihinana paraky sy mpitsangajanga sy mpifoka zava-mahadomelona sy ny karazany reny zany de lazaina hoe niova lalana satria nizotra tam'izay lalana zay izy tamin'ny voalohany tamin'izy mbola tsy nivavaka fa rehefa nanomboka niditra atao anatin'ny fanomponany tompo izy de nafoy an'izay lalan-dratsy zay izy a de nanomboka nizotra tamin'ny lalana ilay programa sy lalana efa voavoatra tokony andehanany tany ampiandohana izy nanomboka mbola kely a vo tonga tety ambon'ny tany de efa tokony nizotra tam'izay lalana zay fa nony amin'ny zava misy de naviliny satana nakany am'izay lalana zay izy ka raha niala tamin'ny fisotro-toka finanana paraky fifohana sigara fijangajangana sy nialatra sy ny famonon'olona de mbola niova lalana ny anaran'izay raha nanomboka ny nanompo an'Andriamanitra zany de niala tam'izay de raina tsona hoe niova lalana ary ny akamaroan'ny olona zay mivavaka lehilahy mahery Samsona de ny akamaroandreo a de niova lalana avokoa fa rehefa tena misy zavatra sarotra mandalo aminy de raha mandinika tsara tsika rehetra rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny fony ny tranga na tsy mifanaraka amin'ny sainy ny tranga de misy zavatra ao anatin'ny fony ao misy eo ety ivelany ka samihafa mihitsy zany eto ny miova lalana sy ny miova fo ny miova lalana de arak'izay nyteneniko atsika zay fa ny miova fo zany ry havana malalo amin'ny tompo a de ny olona izay raha maka ohatra hoe za zany olona kizitina be taloha tabataba de tena tsy azo ampangina mihitsy leo ny ankizy miara-miaina ao an-trano hoe ry dada koa tena tabataba be foana atao an-trano sy ny karazany tsy azo raha mona vo avy miasy dada de efa mitsoka daholo ny ankizy makany amin'ny efitranony a satria tsy tia eno an'le tabataba ny dada de rehefa manomboka manompo an'Andriamanitra zany dada am'izay fotoana zay de ny amantarana zany fa niova fo zany am'izay fotoana zay de ilay tabataba fanaoko taloha iny tsy ataoko tsony izany hoe ilay fo mihitsy zany no mila miova zay ny atao hoe miova fo ny olona satria ao anatin'ny fanompona an'Andriamanitra lehilahy mahery Samsona betsaka ny zavatra mandona ny kristianina miara-miaina amin'ny gentilisy tsika ny gentilisa manana ny toetrany
manolonan'zany anefa tsika raha vao tsy mahavoafeny fotsika sika ohatra hoe mandrangitra anao ohatra ny gentilisa sy ny karazany eny amin'ny fiarahamonina eny a de tezitra anao de tonga de raikitra ny fifamalina de ozy am'zay ry zareo reo aveo hoe zao ve ny olona mivavaka zay manko le fomba fiteny zareo de lasa manimba n'lay anaran'Andriamanitra zany a izay toepo zay ny olona miova fo zany raha tena azavaiko tsara mihitsy a de raha nisy toetranao na matotranao fa iny taminy anao mbola tsy nivavaka mbola tsy tao amin'ny fahamarinana rehefa manomboka miditra am'le fahamarinana zany isika ry avana malalo amin'ny tompo na hoe vita batisitsika de tsy tokony zay tsony ny toetratsika raha mora tezitra ianao taloha tsy mora tezitra tsony rehefa mivavaka raha olona mora malahelo ianao taloha rehefa mivavaka ianao de tsy miaina am'zay tsony fa tena miova tanteraka mihitsy raha olona tsy mitsiky mihitsy ianao fa olona sorendava maloka lava rehefa manompo an'Andriamanitra ny fahamarinana zany a de miova zay toepo zay ny atao hoe miova fo fa raha mbola miala tamina fisotrotoka sy ny paraka tsara be zany miala am'zany tsika ary tena mety tena ahafahantsika mandova ny lanitra zany fa ato am'lay fo hoe niova sa tsy niova de mametraka fanontaniana zany ianao am'zao fotoana zao hoe niova lalana ianao sa niova fo marina am'zao fanomponan'Andriamanitra zao manahoana ianao rehefa mizavatra tsy mifanaraka amin'ny fonao mitranga zany tsy maintsy miseho ary Jesosy de mampianatra hoe ny fanafitoina anao izy de isy lalandava fa ozy izy hoe lozan'zay iavin'ny fanafitoinana nefa ozy izy zany hoe ny olona mpanafitoana zany efa manana cadeau spécial avy amin'Andriamanitra mihitsy misy loza manokana miatra aminy dikan'izay zany tsy tokony aneo le toetra fahiny mbola tsy nivavaka iny zany ny kristianina rehefa mizavatra tsy mifanaraka aminy tranga satria tsy azo lazaina hoe niova fo izy raha mbola le toetra ny taloha mbola entiny amin'ny fanomponan'ny tompo zay ny mahatsara ny mangina sy mandefitra rehefa misy toejava misy miseho amin'ny fiainana satria ny olona mangina tsy hoe resy ny olona mandefitra tsy hoe resy fa reny fandeferanao reny no anandratan'Andriamanitra anao indray androany ary toepo tsy miova io lehilahy mahery Samson anisan'ny sakana lehibe sy goavana tsy mety mampivoatra fiainan'ny olona mihitsy tsy mety mampisandratra fiainan'ny olona mihitsy satria ratsy ny fony ka izy ty moa zany ny tena ny marina mihitsy ny ambara amin'ny olona satria betsaka amin'ny olona zany mivavaka mba maniry hoe te hisandratra izy eo amin'ny fiainana mba te ahita an'Andriamanitra izy hitanao na Jesosy koa range miteny hoe any amin'ny Matthieu 5 any hoe sambatra zay madio apozy izy a fa izy no ahita an'Andriamanitra zany hoe rehefa maloto ny fotsika ohatranao moa ny olona maloto fo ny olona maloto fo zany a ohatra hoe misy olana nao zavatra napalahelo anao ohatra tam 2000 ohatra hoe tam 2000 na tam 2001 de aty am 2000 tsy haiko 2000 firy tsika zao 2020 tsika zany zao de ny anambarana olona anankiray fa maloto fo iny zavatra nitranga tany am 2001 iny mbola averiny foana am'zao 2020 zao manina zany izy am'zay fotoana zay maloto fo zany ianao am'zay fotoana zay zany maloto satria mitahiran'le lotom-po efa ela be de iny tehirizina marina fa mety mafy taminao zany zavatra nitranga zany mety napalahelo anao zany mety navoadonanao mafy zany mety nakarariray ainao mihitsy le zavatra nitranga fa zany efa tehiteny amintsika sambatra ny madio apo fa izy no ahita an'Andriamanitra ny lotom-po ohatr'izay zany de antony mahatonga ny olona tsy mety mahita an'Andriamanitra ary tsy mety mahita vahaolana amin'ny fanomponan'Andriamanitra mihitsy satria nahoana maloto ny fony fa eto zany de tena amboarina mihitsy tsika manomboka androany a esory amintsika zany fa tsy mahasoa atsika zany ry havana malala ny mitahiran' zany a satria ny fo a de mitaky fiovana ny tompo a satria raha mijery tsara zao tsika any amin'ny marika 2:20 misy an'le tantara anankiray a rehefa nona ny tompo de mba nitady zavatra nohaniny izy lela mahery Samson nahita aviavy anankiray jery zany le aviavy izy ndravony fotsiny mandropona be sy tsara be tsy nisy vonina fa rehefa nijerevana ny voniny tsy nisy na anankiray ary sorena ny tompo hoe ahoana koa ty aviavy be ty manimba ny tany fotsiny io tonga de nozoniny Jesosy hoe tsy hisy voniny azo avy aminao intsony mandrakizay eo no eo tonga de maina le izy niverina ny mpianatra avy tany am'zay nalehany gaga ry apôstôly Petera hoay fa ahoana io to maina mihitsy le aviavy de ozy izy ny tompo hoe raha manam-ponona kely taka ny voatsinampy hoe tsy zavatra tsy hainareo atao na hiteny amin'ny tendrombohatra hoe mianjerany an-dranomasina de vitanareo zany zany hoe ny tompo zany ry havana malalo amin'ny tompo a tadidio tsara amin'ny fotoana anankiray andalovany ao anatin'ny tokantranontsika rehefa le mivavaka iny tsika Jesosy eo manatrehanay de mijery ny voa avy amintsika izy hoe tam zanandalo namonja ny tolon'ito voalohany kasika azy na tonga azy ndroso tam'zao fanompona zao
nanahoana ny toepony zao amverina mamangy azy ndreo anatin'ny tokantrano manahoana ny toepony nisy fiovana ve raha oharina am'le taloha sa mbola le vo taloha iny any ny vo ankehitriny tokony misy vo vaovao ve sa mbola tsy nisy zany jerevany tompo amy fanompona ny tompo jerevany ny vo vaovao ka ny olona niova fo zany ny fony mihitsy ny ovo mazava be zany raha moratesy ianao miala le izy raha kizitiny ianao miala le izy raha olona mpitabataba miady foana mpiady atsena sy ny karazany reny ianao miala zay ny atao hoe niova fo ny olona anankiray raha amresaka fotsika de mivelatra be io lehilahy mahery Samson satria zao eto a miteny Jesosy eo amin'ny 9:7 hoe ny olona tsara fanao izy de mamoaka ny rakitra tsara mamoaka ny tsara avy eo amin'ny rakitra tsara ny fony fa ny olona ratsy fanahy de mamoaka ny ratsy zany hoe ny ratsy ao anatin'ny fo zany tsy azo afenina fa miseho ety ivelany foana io misy amitsika miteny hoe raha miresaka fahamasinana antsika mahakasika an'ity toepo ty sady azavaiko satria tafiditra kely ao anatin'izay tsy te hanao akanjo masina zany izy zany hoe manao akanjo lavatanana ny vehivavy de tsy mampisehoseho tratra sy ny karazany tsy manao akanjo manara-batana sy ny karazany tsy te hanao an'izay izy fa ny tiany zany de mba manao jupe fohy a de manao akanjo mampiseho sandry a de mba mampisehoseho tratra sy ny karazany mba mampisehoana an'le collier sy ny aniny reny zany de ozy izy hoe rehefa misy manontany hoe tsy mety ange zao fitafinao zao raha vavy de ozy izy hoe io fo ihany io raha vavy rehefa masina ny fo a de zay io fa Andriamanitra tsy mijery ivelany diso be mihitsy zay fitenin'le olona zay eto satria any Jesosy tena mampianatra zavatra mazava tsara hoe ny olona tsara fanahy de mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony zany hoe raha izay tenin'lay olona zay no raisitsika lehilahy mahery Samson hoe ny fo ihany io fa rehefa masina ny fo de zay raha ohatra ary zany ka masina le fo de ahoana ny teneny Jesosy hoe ny olona tsara fanahy de mamoaka ny tsara ka raha masina ary zany le fo inona ny tokony ivoaka ety ivelany tsy tokony masina ve zany ety ivelany zay nge le izy re avana malalo amin'ny tompo zany hoe ny fotsika mihitsy ny tsy miova matoa isika tian'ireny fomba fitafy sy fomba fiainana amin'ny andavanandro reny fa raha tena iroso amin'ny fahamarinana zany tsika de tena mitaky an'izay fiovam-po zay rehefa tsara no anatin'ny fotsika mazava ho azy tonga de miova ny fiainana ety ivelany miova ny fomba fitafinao tsy hitan'ny olona tezitezitra tsony anao ny fatezerana tsy maintsy misy ary ny zavatra manafitoana tsy maintsy misy fa tsy ohatrany anao tamin'ny mbola tsy nivavaka hoe tonga de misafoka de miady aman'olona miady kortaninao ny ankonanao tsy zany tsony raha malalo amin'ny tompo tsy zany tsony raha nabavy malalo amin'ny tompo ny fotsika manomboka androany anarina mpitiavana be tsika eto satria mitaky an'izay fiovam-po zay ny lalan-danitra tsika iroso amin'ny batisa tsika zany zao maro amitsika koa voahiditra anatin'ny formation miaino tsara zao tsika am'izao fotoana zao hoe iroso sa tsy iroso anao batisa sa tsy anao batisa iroso ao anatin'le formation andian'ny farosa mbola tsy iroso mitaky fiovampo zany rehetrarehetra zany ny fahavitana batisa zany tena ilaina fa le fiovampo aorinan'ny batisa tandremo ka atao karazana ina moa zany antondraraha mihitsy zany ny toepodiniana hoe aiza daholo ny mbola mahadiso eo anatrehan'Andriamanitra aiza daholo ny toetrako mbola tsy niova sy ny karazany de reny no izahantsika ovaina zao anefa ny zavatra mitranga amaraparana ko azy de hiditra anatin'ny famakinany afatra tsika misy amitsika rehefa mandre fananarana sotrotry zany de tsy te iova de misy karazan'olona rehefa tsy tapa-kevitra iova mihitsy izy de Andriamanitra mihitsy ny manova azy fomba fanovan'Andriamanitra olona matetika de tako zao ny olona tsy mety miova fo de mampiasa trangan-javatra maro Andriamanitra na mampiasa olombelona mihitsy izy araka ny voalazany boky Isaia hoe manangana ny mpanefy ao izy mba hanefy zany hoe Andriamanitra mihitsy mampiasa olona anankiray na olona maromaro manefy an'le olona anankiray zany hoe manao zavatra manafitoana azy matetika satria raha vao zavatra mahafaly azy foana no mitranga isanandro amin'ny fiainany de tsy iova mihitsy ny fony fa tsy maintsy zavatra tsy mahafaly azy tsy maintsy zavatra mahasorena azy no miseho mba ahitana azy ao anatin'izay trangan-javatra zay hoe niova ny fony sa tsy niova de betsaka ny olona manometsiny olona enao tena mpanafitoana sy ny karazany nefa riavana malala indraindray Andriamanitra mihitsy ny mampiasa an'ireny olo reny anamboarana ny fotsika asa raha maheno le vehivavy anankiray nangataka fanampiana taminay izy hoe zaho izy apôstôly manana olana amin'ny fo fa zaho izy foko ohatra misiriziry be zany foana de misiriziry ahoana tsy haiko mihitsy izy fa misiriziry tena tsy hitako mihitsy anaovana azy te iova ozy izy fa tsy mety miova mihitsy de ozy tam'zao raha inao mihitsy niova de sahirana be anao fa ndo angatantsika Andriamanitra hiditra antsehatra sady mitsika amresaka aminy amin'io de ahoana ny atao zany ozy izy apôstôly zany teny hoe angatantsika Andriamanitra hanefy anao
tapa-kevitra am'zany fa mafy angeoa zany e tsy maninona zany ozy izy niovanako tsika fa mizotra amy lalan-danitra fa aleo tonga de rano zay de nivavaka moa zany zay sisy teo hoe Andriamanitra io fa manolo teny izy zany ho tefenao satria te iova fony izy nanomboka iny fotoana ny tenenana iny nisy olona maro fa tsy tadidiny le resaka nataona isisy nisy olona maro nitsangana manafotoana azy miakatra am'izay ary ty hafanana tezitra am'izay ranabaviny amin'ny zavatra mitsanga de niantso ana am'izay izy tsy haiko tapabolana natao arinan'izay zaho izy apôstôly tena betsaka ny mpanafotoana anava tena tsy hitako mihitsy zay ataova za tena andositra mihitsy angamba de io zay tamin'ny ranabavy tadidinao ve aloha le resaka ny fanaovantsika nangatahana fanefena tamin'Andriamanitra anao satria Andriamanitra ny mahay manovantsika satria bokin'ny Jeremia de milaza hoe Andriamanitra ny malala ny aminy ozy izy zany hoe Andriamanitra mahafantatra ny tokony anaovana ny toe-pontsika io anovana ny aingana de ay ozy izy de nanomboka teo am'izay izy vao tonga saina niaretany daoly am'izay izy dona rehetrarehetra anatrehany tany niova izy ankehitriny izany hoe rehefa hitan'Andriamanitra zany fa sahirana ny olona manova ny amin'ny fanapaha-keviny manokana de Andriamanitra mampiasa olona maro ka ho atsika mbola tsy manana an'izay fiovampo zay zany de azagaga ny amin'ny fanafotonana be dehibe ny amin'ny fiarahamonina satria hitan'Andriamanitra mbola tokony ovana ny fotsika de izao no amataranao fa miova ny toe-ponao mitsahatra zay mitsahatra le fanafotonana mitsahatra le fanafotoinana be dehibe io rehefa mitsahatra zay fanafotoinao io niova zay ny toe-ponao rehefa misy olona manafotoananao na manao zatra mahatezitra anao ka mavita tsy mamaly tsony ianao mandefitra na de marary ary le izy ianao mandefitra tsy mamaly niova zany izy le anaran'izay zay zany le izy ry avana malalo amin'ny tompo ka anjara antsika ny mandray fanapaha-kevitra fa ny anjaranay moa de mampianatra manoro lalana manoro hevitra araka ny tenin'Andriamanitra mba ahafahantsika tena miaina am'zany fiainan-danitra zany sy mba ho tahin'Andriamanitra ny fiainantsika ao anatin'izao fanomponan'Andriamanitra satria miankina amin'ny toe-pontsika ny zavatra rehetra fampiasan'Andriamanitra atsika miankina amin'ny toe-pontsika ny tahin'Andriamanitra atsika miankina amin'ny toe-pontsika anandratan'Andriamanitra atsika miankina amin'ny toe-pontsika ny filaminan'ny tokantrano filaminan'ny asa de miankina amin'ny toe-pontsika anjaranao ny mandray fanapaha-kevitra lela mahery Samson marina zany apôstôly Andreasy ary na ten'Andriamanitra ihany koa de manamafy an'izany any amin'ny ohaboly anatoko faefatra andiny fatelo amby roapolo any de miteny hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana satria avao aminazy ny aviany aina ary marina tokoa ary amafisina zany teny apôstôly zany be dehibe ny zavatra mety hatafotoana anao na any am-piasana na ao de ao akaikinao ihany koa ny fahavalinao na andravavinao satria zao de nijoro vavolombelona zao ndreo mandeha raha niakatra tendrombohitra ndreo mandeha de nisy zavatra tahaka an'izay tokoa de andro sabata de tonga le ranabavy avandra mahionao koa le reniny de izy mihitsy no manantona de za lehilahy mahery tahaka an'izao ny olako tahaka an'izao de ozy izy zao hoe ranabavy manaona marina ny toe-ponao ary marina tokoa ny tenin'ny apôstôly teo ry havana ny tokantrano any fa indraindray tokoa de misy ihany koa ny fanefenany fotsika satria ao anatin'izany rehetrarehetra zany nirosonao amin'ny zavatra misy zavatra tiany Jesosy tia natongavana aminao de raha tsy voatefy mihitsy ny fonao zay araka ny teny apôstôly de ngeza mihitsy ary araka ny teny zany miziriziry zany ary ao anatin'izany apôstôly miato misy an'izay tokoa de mety mihitsy tsy mahay mamela heliko izy zany hoe isaky ny mahita an'le rahalahy izy na mahita an'le anabavy izy na izy miraha vavy mifakita de hoe ito indray le ranabavy ito de ohatran'izany no fony de ngeza mihitsy fa tsy hainy mihitsy zany no mametraka famindrapo any olona io na de hoe mamela ny heliko olona io fa ary anao afisina ny tenin'ny apôstôly de tsara indrindra ary zay ny antony hoe ivavahana idirana kokoa am'izay vavaka izay atsapahanao an'izay fanafahana satria raha ohatra ka ao anatin'izay fonao ngeza de ngeza tsy mahay mamela heloka tsy mahay mamindra fo zay ianao no maty sanatria de sanatria sarotra angamba ny idirana ny lanitra ya am'fanontaniana moa de apôstôly efa misy eto miarahaba anareo ao amin'ny radio feo any lanitra raha vita batisa ve zany vo tokony iovafo de mangatabavaka ho ny atiavina manaritsoa tsy nanana ihany no mangataka an'izay le izy aloha misy karazany le izy satria misy olona nge efa nivavaka roa taona izy vao natao batisa na misy karazany 10 volana ny vavahana izy avao natao batisa tena marina zany rehefa manomboka mandray an'le fahamarinana
afa ndray tsy manometsiny atsika raha ohatra ka mbola tany amin'ny toerana tsy nandrenesantsika fahamarinana fa rehefa manomboka mandray an'le fahamarinana de iny fahamarinana ina ngeny mandratsana atsika le na ohatra hoe mandray hoe zao tsy mety atao de mankatohany iny ianao reo avy eo a misy fio miteraka fiovan'ny fotsika ngeny fanatanterantsika an'ireny fahamarinana reny ka misy karazan'olona mbola tsy vita batisa akory ary izy de efa manana an'izay toepo zay hoe tena hoe manetry tena sy mandefitra miova be mihitsy ny fony a mbola tsy vita batisa izy fa misy karazan'olona kosa ao arinany batisa mihitsy izy vo tena mahatsapa fahamaivanana sy tena hoe satria nidina tamin'ny fane masina de io zany vo tena mahatsapa hoe tena niova be mihitsy ny toepoko ka miankina am'le ezaky ny tsirairay avy moa zany amin'ny akabeany sy ny programme an'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy fa raha olona tena nan'Andriamanitra tanjona be izy ho vain'Andriamanitra aingany izy satria olona ilaina amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ny tena marina manko raha mahinona eny aloha ny tokantrano ao na mizara roa le teniteniny apôstôly teo miova lalana miova fo de nazavainy le miova lalana de eto le miova fo fa ireto olona iroso amin'ny batisa reto moa zany de mazava ho azy hoe misy fiovantepo apôstôly fa ao arinao misy le olona efa tany amin'ny 2000 ohatra ny efa resy lahatra nefa tafiditra ao anatin'ny fangatsiatsiahana de tafiditra indray tafaverina indray io toepo hafa tamin'le ny ainany taloha de misy ihany koa zao nametraka an'izay fanontaniana zay rehefa avy eo apôstôly fa ity olo misy fanontaniana kely finaritra ianao apôstôly sy Lamay Samson misaotra anareo fa mazava ny fampianarana nataonareo de za ve zany ho ny adiso tamin'ny vava nataoko tamin'olona satria mba nandresy lahatra tamin'ny olona za hoe ny fiangonana kristiana marivavaka no tena misy ny fahamarinana de ozy le olona hoe somary nanendry olom-baositra zany le olona zay niteneniny de tesitra ozy izy satria miteny mafy mamy izy a de miteny mafy azy ihany koa ny tenako de nanao vava tsy voahevitra ho ny tenako a de diso fe za zany a tamin'izany sa tsy teny hoe diso ianao fa izy aloha fa sary-piaro amina mpanompon'Andriamanitra aloha anankiray ilaina zany zay ilaina zay hoe sary-piaro mpanompon'Andriamanitra fa fotsiny a ezahana rehefa misy tranga zavatra ohatr' reny a tsy maneho fahatezerana eo anatrehan'le olona zany fa aleo mangina fotsiny de miala moramora fa tsy manino fa anazy sy ny tompo iny satria lasa maka ny toeran'ny tompo tsika am'izay fotoana zay a miady am'le olona de tsy miditra antsehatra ny tompo fa aleo mangina de ny tompo mijery manokana zay mampety azy eo rehefa ohatra ka manana an'izay toetra zay izy ya anampianan'izay a mety ihany koa apôstôly teo ianao vo nyteny mihitsy hoe ny eo akaikinao ihany mety mana fotoana anao izy ihany koa mijery ny toeponao raha milaza tokoa ianao fa tena mivavaka de tsapainy ianao hoe ahoana marina raha iteny tahaka an'izao ny tenako de nisendoatra ianao de izay le ovana izay le ezahana ovana izy io tsy hoe vitandray andro hoe androany de iova de tena iova fa mandeha tsikelikely mandeha tsikelikely zay indrindra fiadanana za vo nandriany mama voalohany de natsapa fiovam-pony sady tsy nisy tebiteby tony a tony teo aloha nefa vo mikasa atao batisa de isaorana Jehova ho an'ny radio a sy ho antsika rehetrarehetra ingany de mba de toetra aminao mandrakizay zay fiovampo zay asa mbola misy teny ho teneninao ve aloha apôstôly satria nizareko roa le teny teo misy tokoa ny olona efa vita batisa ataontsika tany amin'ny 2000 tany amin'ny 770 izy nivita fa tafiditra ao anatin'izay toepo miverina zay ary mivoaka mihitsy le ahoana zany zavana azy hoe le original ny taloha ngambe aloha tonga de zavaina am'izay raisiny olona azy le toetra ny taloha tamin'izy mbola tsy kristianina ny matetika ny mahatonga an'izay olana zay a de le ampahazarana loatra le fanomponan'Andriamanitra zany hoe efa ela zany no nivavahana fa lasa mandeha ampahazarana de lasa tsy ampivavaka teo ariny ny tsy fampimbavaka de lasa miteraka toepo ratsy zay zany anankiray de ny manarakaraka koa izy moa zany tsy ambaratelon'ny baiboly ihany ny finanana hena be loatra koa zay indrindra finanana hena be loatra ndraindray misy amintsika tsy manaiky mihitsy raha tsy mihinan-kena isan'andro tsisy repos tsisy fijanona fa de zany foana ny loka isan'andro mora tezitra sy kizitina ny olona ty hena loatra ary na ny baiboly aza misakay zao izy a amin'ny olona fatrapiti hena fa de ho be alahelo izy zay ny voalazan'ny baiboly zany hoe lasa hitanao misy zavatra mora mandona ny fony zany rehefa fatrapiti hena izy ka anankiray aloha zany tsy fampimbavaka ny faharoa de izay le hoe finanana hena matetika be zay anisa miteraka ny mapetsika n'lay toetra ratsy fahiny satria lasa mahazo vana be zany ny nofo am'izay ora sy fotoana izay ka
mila fehezina kely zany makasika an'izay resaka sakafo moa iny zany fa vitantsika mifehan'izay de ato am'le vavaka izao ampitomboana satria le ianao mivavaka io zany mifandray amin'Andriamanitra foana ianao am'le vavaka ampiakarina raha navita adiny ray ianao ohatra androany a de raha pitso ampiakarina adiny ray sasany ampiakarina adiny roa adiny telo adiny efatra ampiakarina nirim-bavaka mifankazatra am'tsotoa ianao de iadana ozy izy ny voalazan'ny baiboly rehefa mifankazatra amin'Andriamanitra io manko zany le lamahery Samsona ny olona anankiray a de afaka tany toepon'ny olona zay mifandray amin'ny isanandro misy olona anankiray zao ohatra ka mifandray amina olona ohatra hoe olona mialatsiny am'izay fiteniko zay olona tsy lamboto eny am'sisisindalina iny de iny namany de miresaka amin'iny foana izy de miresaka amin'iny foana de ny toepony ny toetsainy iny ny fiteny miepita amina ny fomba fiteny miepita aminy ohatr' zany io raha mifankazatra amina olona somary ambonimbony zao ianao olona manamboninahitra de na ny fompisainanao sy ny ananao miova manaraka an'izay de raha ohatra ka Andriamanitra no ifankazarantsika mifandray amin'Andriamanitra matetika tsika de mazava ho azy fa miepitany aminao ny atsara-panan'Andriamanitra sy ny atsara-toetra n'Andriamanitra miepitany amintsika ka velona le fanao anatsika am'izay fotoana zay a de lasa lay fanahan'Andriamanitra ao anatsika velona amin'ny lalan'lay vavaka no mifeny vatatsika ray manontolo sy mifeny toepotsika ka araka ny voalazan'i Jesosy hoe ny olona tsara fanahy de mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony misy verset anankiray aty amin'ny Genesis a onge jerevantsika kely ty mba ianaratsika hoe anamafisana sady ianaratsika mba ho fatatsika am'izay hoe inona ny tokony atao a ny am'izao fiainatsika zao mba tokony isandratana sy ny karaza satria be de be amitsika miandrandra vokatsoa am'le fanomponan'Andriamanitra nefa de sahirana be fa ohatran'ny efa mataonany maro hoe misy sasany tsy mahazo valim-bavaka mihitsy a de mampalahelo be mihitsy zany zavatra zany de ianaratsika tsara eto a Genesis toko faefatra ny andinin'ny fahadimy Genesis toko faefatra ny andinin'ny fahadimy averiko ihany a Genesis toko faefatra ny andinin'ny fahadimy vakina amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta fa Kaina ambany mifanatony kosa tsy mba nakasitrahany dia tezitra indrindry Kaina sady nanjombona ny tarehany andininy fahenina ary hoy Jehova tamin'ny Kaina nahoana ny tezitra ianao ary nahoana ny manjombona ny tarehinao raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsika eo ambaravarana ny ota ary ianao ny kendren'ny faniriny kanefa ianao ny tokony hanapaka azy eo amin'ny andininy fafito hoe raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va misy zavatra anankiroa voalazan'ny baiboly eo a misy zavatra anankiroa voalazan'ny baiboly zany hoe ny olona tsara toetra zany de azo tarafina amin'ny endriny ety ivelany azo tarafina ity ivelany io misy karazan'olona mety ndrindray izy miketrona ny andrany a nony amin'ny fesatsaina ny amin'ny fesatsaina sy ny asa maro zay sahaniny fa izy kosa rehefa tena miresaka aminy sy mifandray aminy de hitanao hoe misokatra tsara tena manana toe-po araka n'Andriamanitra tsara mihitsy izy fa misy karazan'olona le tena fehezin'lay fony mihitsy de miseho ety ivelany tonga de hita hoe ratsy fozany olona zany de eto zany Andriamanitra nananatra ny Kaina o Jehova tamin'ny Kaina nahoana ny tezitra ianao satria zavatra tsy nifanaraka tamin'ny toe-pony Kaina no nitranga satria nanao fanatitra izy fa tsy nakasitrahany Jehova ny fanatiny de tezitra izy rehefa maninona any tsy akasitrahany ary zavatra ohatry zany mihitsy ny tena ahitana ny original ozy izy le lamahery Samsona teo isehon'ny original ny tsirairay avy a rehefa misy zavatra tsy mifanaraka aminy ny toe-pony na ny toe-tsainy miseho amin'ny fiainany de ozy Andriamanitra hoe ary nahoana manjobona ny tarehinao raha tsara toetra ianao moa tsy miramirana va zany hoe raha tsara toetra tsika tokony ho mirana foantsika amin'ny fiainatsika zany hoe afandray hoe misy olana mitranga iny zany tsy maintsy alaminao ny olanao nefa misy karazan'olona lela mahery Samsona mbola mavita miramirana sy mitsika ao anatin'ny olana trehany izy na de mafimafy ary fa misy zavatra jerevantsika anankiray eo amin'ny hoe moa tsy miramirana va eo amin'ny va io a misy inkely eo ambony eo na any anatin'ny baibolinao any a de ry ambany ary miteny hoe tsy hisy fisandratana va de toizana zany hoe raha tsara toetra ianao moa tsy hisy fisandratana va hitanareo tsara zay voalazan'ny baiboly zay zany hoe ny fisandratatsika na amin'ny ara-panana amin'ny fiainana andavanandro na misehatra ny asana na ny ara-bolanao tsy mampanina na miteny an'izany de niankina amin'ny atsara toetra tsika araka ny tenen'Andriamanitra hoe raha tsara toetra ianao moa tsy hisy fisandratana va zany hoe ny olona tsirairay avy tokony miamsandratra ny fiainany ny ara-panahany fa ny mahatonga ny olona miamietra efa nanome ohatra be deabe tena mpiandohana teo de ny aratsiny ny toe-po Andriamanitra de manampy atsika amin'ny fomba rehetra mananatra atsika fa ny mampietra atsika amin'ny fiainana andavanandro de toe-po
anisan'ny sakana lehibe tsy mampisandatra ary tsy mampivoatra ny fiainatsika niaratsiny ny fotsika samy afaka mandray an'izany daholo tsika rehetra mety misy olona ave zao enganeka tsisy an'izany hoe mihaino an'izany zao de tezitra mihaino an'izany afatr'andriamanitra zany fa tokony mba raisina mifotsotra de hoe tena ho anazy zany de aleo miova e zay ny azo atao toa de raisina le izy de miova fa manoro anao mpitiavana be mihitsy a taka an'ireny hoe ray aman-dreny mananatra ny zanany hoe ny zanako de tiako tafavoaka de izao ny tokony atao de manoro lalinatsika zany za hoe mba isandratatsika amin'ny fiainatsika mba tsy ho diso fanantenana ianao na anantena pokaty fotsiny a de ny fiovan'ny fotsika ny atsara toetratsika no isiny ny fisandratana eo amin'ny fiainatsika ry havana malalo amin'ny tompo satria raha mbola hitan'andriamanitra hoe toetra ratsy no anandratan'andriamanitra anao de anitsaka olo eny amin'ny tampondohany ianao hoe olona ratsy toetra ina de asaratr'andriamanitra o ambony de lasa manao tsinitsinina olona fa andriamanitra endry andriamanitra raha andriamanitra no anandratra de mitaky toe-po tsara mitaky toe-po tsara ka mino afa be dehibe amintsika ny te hisandratra te hivoatra te ho tafita amin'ny fiainana te ho lasa lavitra amin'ny ara-panahy andaotsika ezaka ataotsika tena hoe asa mihitsy ny manova ny toe-potsika manomboka eto satria ny toe-potsika zany no lalam-pisandratana omen'andriamanitra atsika manomboka amin'ity an'io ty ka mety maro amintsika mbola tsy nafantatra an'izany fa eto ianao zany zao efa malala de ho vainy toe-ponao fa tiany jesosy be tsika rehetrretra lela mahery samsona ya nazavatra any ako apôstoly a jehovah nisy soa ny toe-po ve tsy maintsy atao délivrance sa ny tena ihany de ampy manova azy za mantsy saritahotra be ihany a tena midobodoboka be mihitsy ny fokoa rehefa misy mampatahotra ana izay ndray zany zao asana devolo ndray zao zay zavatra mahazo anao zay satria ny toe-po moa zany misy karazany ataoko hoe telo na efatra eo zany mahatonga le olona mahazo an'izay zavatra misy zao ozina avy any amin'ny ray aman-dreny le izy zany hoe ny ray aman-drenyny tany ohatra mety hoe nanana aretim-po de mipita taty amin'ny zanany le aretim-po satria fa namipita le izy mety hoe mora tezitra ny ray aman-drenyny tany aloha tany de mipita ty amin'ny zanany le izy zay le ozina fa misy karazana toe-po faharoa ndray no mahatonga an'le toe-po ratsy fahazarana zatra ohatra hoe zatra toteny izy ohatra rehefa miteny izy hoe zao atao de makatony olona de zatra an'izay amin'ny fotoana izy miteny hoe zao atao ka tsy makatony de tezitra izy zay zany le fahazarana na hoe fomba fitezan'ny ray aman-dreny tao anatin'ny tokantrano mahatonga an'le toe-po ratsy zany hoe fahazarana hatramin'izay de iny zany le mila amolana amin'ny alalan'le fanefena amin'ny alalana olona maro de misy karazany ndray fanahy mipetraka mihitsy fanahy mipetraka ao anatin'ny fony mihitsy no mahatonga azy maneho an'izay fetsika zay de amin'ny fotoana atao délivrance izy tonga de miova fa le hoe fahazarana le olona mihitsy ny tena mila manova raha ohatra ka voovana fa raha tsy voovany de zay le fomba fiasan'andriamanitra mampiasa olona manefy azy zay de raha ohatra ndraiky ka le ozina avany amin'ny ray aman-dreny izy de tapahana amin'ny délivrance ihany koa fa le kahan'le olona teto zany zao hoe tahotra le izy tahotra de atao délivrance le tahotra de mino fa afaka zay afaka izay indrindra misy mifandraiky am'izay ihany apôstoly fa inona ono ny ataon'ny olona zay efa nampiana raha zany hoe satria moko zany le raha mihitro anatin'ny fo de inona ono ny tokony ho ataony zany ny tena tokony ataonao aloha zany de mifadiana matetitetika mba tsy tenenako hoe lavalava satria le lavalava sarotsarotra ny mampifadianatsika lavalava ny anatin'ny tokantrano tsisy mpanaramaso aty anatin'ny fiangonana tsy afaka anaovana fifadikanana lava be noho ny amin'ny antony maro fa ny mety angamba de mifadiana matetitetika de mba hiavozan'izay satria io tena misy fiatraikany tena misy fiatraikany le raha ampidirinao anatsika satria tsy fantatra le olona nakanany rahanao iny na olona mety hoe mpifoka rongono ohatra na mpisotro toka be na mpijangajanga be na olona tena mpamon'olona be tsisy ohatra zany nefa de vonjena moa le izy zany de ianareo te ho velona de nalefa le raha de nampidirina tao afaka ray volana roa volana telo volana tsy maintsy misy fiatraikany eo aminao foana le izy de zay zany no ilana fifadikanana matetika de angatahana amin'ny jesosy mihitsy mba tena ndrahan jesosy no ikorinao anatsika mba ahafahantsika miala am'izay rehetrarehetra zay raha ny tena izy moa zany le izy le lamahery samsona tokony fifadikanana lava be mihitsy ny mahafaka an'izay fa tsy ahasarotra be moa ny ampifady olona hanina lava be fa ohatra hoe mba manao 3 andro 3 alina matetitetika ianao na mavita isan-kerinandro moa vao may tsara mba afohanan'izay aingana zany ya anampinan'izay misy ihany koa apôstoly
io fampianarana mbola hafa mihitsy io resaka momba andra io mbola fampianarana hafa io fa saingy nefa nazavana kely any zay ampitainy apôstôly zay satria mety ametraka fanontaniana hafa indray ianareo de mety mivoana am'le zavatra ampianarana fa amin'ny fotoanany ho avy ny fotoana ampianarana an'izay ihany ko apôstôly satria somary zavatra hafa mihitsy zay jehovah ny soa apôstôly sy lahy mahery za tsy mbola vita batisa no efa miova lalana saingy ny fanahy fotoana ony de misy lalandava saingy ny foko de tapaka eo le resakany engany mba iova ny fonao zany fa de tsy fantatra moa nytoy an'le message fa de engany mba iova de aleo mandefitra sy manetry tena foana fa miaro tena kosa nefa ohatra zany zany ohatra misy jola ohatra avany nyrofarofa be de tonga de andeha amono anao de hoe miova fony zany de miandro finono ny jola io fa miova fo ma miaro tena fa tsy hoe hoe mivonon'ny olona eo anao de vonon'ny olona fotsiny eo fa miaro tena kosa nefa ny miova fo ao anatin'izany rehetrarehetra zany ohatra hoe misy ny fifahamalinana anatin'ny tokantrano de mamono anao ny vadinao de afaka miaro tena tsara mihitsy ianao na mandositra na ohatroatra zany fa tsy voatery hoe hiady aminy eo koa nefa ya na zavatra indray tsika fiadanana ho anareo le lahy maître Samsona sy apôstôly za taloha de tsapaigny vadiko foana ny toeboko rehefa avy mivavaka ary tsy mijanona izy raha tsisy reny raha tsy reny hono zany izy fa am'izao kosa hafa mihitsy satria efa ao amin'ny lalan'ny marina iza olona vinarivomamo zany mandefa an'io afatra io amen zany makasitraka izay indrindra apôstôly ary tsy ndreko mihitsy nyteny tianabavy ty hoe tahaka an'le rahalahy zay nitory akalamanjana de niteny izy hoe tahaka an'izao de io fa nitsapain'le rahalahy anankiray tokoa izy hoe aiza marina ny toe-ponao de niakatra kely izy tam'izay amin'ny maha olombelona de namafisiny apôstôly moa hoe tsy maninony zay fa nandalo an'izay anao hibebahana ihany zay fa eto mihitsy zany de hoe ampy nivavaka mihitsy tianabavy ty de nivadiny mihitsy no mitsapa ny toe-pony hoe atraiza fa mivavaka ianao zao de tsapainy foana ary tsy mijanona mihitsy hony izy raha tsy miditra fahasorenana fa am'izao izany tena efa niofa ary tsapany hoe tsy zay ny lalany zay ny lalana satria raha sanatriny ka maty am'izany le olona sarotra ihany de mba afaka zavaina ve apôstôly le ten'Andriamanitra hoe nisy tiavana marina tsy manatahotra voalazany amin'ny Jaona voalohany izay raha tsy diso hoe ny fitiavana tanteraka ozy izy de mandresy ny tahotra zay ny tena voalazany ao de ohatra zany ko ny fitiavana tanteraka mandresy ny tahotra ohatrany ohatra anankiray zao aka ohatra akaiky be ohatra misy olona tianao ohatra na am'raiky ambe folo alina ary anao ny andeha ho any antraminy tsy matahotra niza mihitsy anao sao de hoe isy sambotra ty ohatr zany fa de fitiavana izy de lasa fotsiny mandeha makany de raha fitiavana n'Andriamanitra zany no ohatra zany hoe fitiavanao n'Andriamanitra tena tanteraka tsy misy olana ohatra zany mihitsy tsy misy tahotra toko tsisy hoe misy devoly ary de matahotra devoly anao na misy olana mitranga de matahotra an'le olana anao mety hopotika ao anatin'ity olana ty mety ho resy mety manana olana eny amin'ny tribunal anao de tena ho resy fa mpanambola be ny miady de tsy afaka manao an'izay tsony ianao rehefa tena tanteraka ao anatinao ny fitiavanao n'Andriamanitra satria matoky an'Andriamanitra ianao am'izay fotoana zay satria akaiky loatra ny fifankatiavanareo anankiroa ka rehefa tena tafapetraka zany ny fitiavana n'Andriamanitra tsy manatahotra ianao tsy manatahotra marina tokoa zay apôstôly ary mafisana an'izay de izay de mijoro vavolombelona satria nisy fotoana tokoa ny mpaminany nanapitafatra taminay ary ariva be le andro amin'ny 7 ora eo zay na sasany ngamba no niala tetỳ Antananarivo de any amin'ny lalana adiny 3 sasany no asain'ny mpaminany andehananay amin'ny andro aliny fa noho ny asan'Andriamanitra ary ny fitiavana n'Andriamanitra ary nahajorany tamin'ny mpaminany de tonga tany am'le toerana zay ary le olona tao apôstôly de tena izona vavombela fa de gaga hoe tsy possible angamba zay ny andraisako azy ny atongoavanareo aty am'izao ora izao fa sarotra ny idirana aty fa noho ny fitiavana an'izay fitiavana an'Andriamanitra zay de ndroso zay hoe asan'Andriamanitra te atao ty ary tena araky ny teny zay hoe nisy olona tahaka an'izao tianao de niazakazaka anakany ianao de mila mihoatra lavitra noho izany ihany koa ny fitiavana an'Andriamanitra ao atao anaty farangososina moa zay apôstôly satria tsy zay le fampianarana eto fa toe-po fa tsy maninona fa nampitainy apôstôly ihany andaony ianao raha mbola hoany fa azo sapahitany an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana kristianina miara mivavaka io olona venamery mandroso eny no nandefa an'izay afatra zay ankasitrahany zay frère Rodin salama misaotra amin'ny fampianarana izay mivady de miady foana rehefa mihaino radio
za de tsapako fa mivotony foko raha manaratsy any mamy izy atya miery mandrosy any io le aerezy anao fa zavatra tsy maintsy misy reny fefa fantatra ao zay zany marina de mba mandefitra kely fotsiny manoloanan'zay fa rehefa hitany ianao hoe niova de mba gaga ihany koa ary niova be zany vadiko zany a tsoatran'le taloha de raha vao manoro hevitra anazy eny hoe andao hivavaka am'zay ry dada de fa manaraka ho azy izy reo aveo satria hitany ianao hoe niova ary tiako foana mampatsiahantsika ny atokantrano hoe ny fahaiza-mandamy manoentina miata mila ala aminao zany zay satria ianao raha ny vadinao mbola tsy ao anatin'ny vala ny fahamarinana de zay foana hoe izy mihitsy no ampiasainy tsy tenenako hoe devoly fa andriamanitra mihitsy mety mampiasa azy tsy apainy fonao hoe manahoana tokoa ianao raha izy mihitsy niteny hoe ajanono io radio io tsy tahaka an'izao io olomba ositra io de manahoana fa natsapa izy zany hoe nivotony fony fa hoentina mambavaka zany ary ny anjaranao de mitondra mambavaka azy hoe jesosy hoe hitanao ihany fa vadiko izy io a tiako fa tiako mihoatra ianao a fa manao ny asanao a tsy manina fa mandevitra aloha hatreto fa fantatro fa aorianao de hokasianao ihany a ny fony zany nentina mambavaka ya hono apôstôly inona zany ho ny tena fialana amin'ny fitsiriritana fa za teo afaka nisy lehilahy tanora anankiray zay a vao tonga ny vavaka tato izy a de zay ny problème ny voalohany indrindra ny tantarainy taminazy zaho izy apôstôly a mialatsiny fa resaka tonga de mazava moa le resaka eto a zay vehivavy vitako rehetrarehetra ozy izy tsy fantako moa na lehilahy na vehivavy zay olo zay a zay vehivavy vitako rehetra ozy izy a de tiako daholy na hatramina olona fotsifolo be ary zara tam'izay gaga mihitsy hoe fa ahoany zany de izy hoe efa fantako zany ny vaolana de ozy taminazy hoe zao ny ataonao a manaovy anao fifadikanina ndray andro sy ndray alina isan-kerinandro zany hoe raha miditra ianao zany ohatra sabata alina vao mirava iny ny sabata de misakafo aingana ianao a zay sakafo afaka hoanina ingakaingana fotsiny zany a letika ny masoandro tsy mihinana tsony ianao rehefa aveo a ny alahady tontolo ianao tsy mihinana ny alahady alina ianao tsy mihinana alatsinainy maraina be ianao afaka misakafo indray mandeha isan-kerinandro ohatr'izay ny ataonao a fa afaka io de nataony moa le izy a jorovavolombelona tamiko izy a afaka ray volana fa tena maty tanteraka mihitsy ny fitsiritina satria potika atao anatin'ilay fifadikanina zany a indray mandeha isan-kerinandro zay zany le izy ya fanontaniana indray izy ty raha misy olona masina ve nefa mbola manana alahelo amin'olona de rehefa mahita ny olona io izy de tezitra de tsy madio mihitsy ny fony ny vaolana raha ohatra ka manana an'izay ianao a ianao le manana alahelo satria ianao olona efa masina tsy mety raha ohatra ka mety tsy izy aloha zany no tena tiany resana mety mba fanontaniana fotsiny apetrany a fa ny toro lalana omeko anao fotsiny satria zavatra mampanompon'andriamanitra ny tena zany be deabe ny zavatra efa nylalovana de zao ny ataonao a ianao le manana alahelo io a mividiana ianao zavatra de omeo zavatra izy le olana nanao alahelo fa afaka miaraka am'izay ny ao anatin'ny fonao zany ny code secret secret ny ambadika zany ary isorana ny apôstôly am'izay zavatra zay satria zay tokoa ny tena izy amenao zavatra izy a de afaka tokoa afaka ya na zavatra iny ako apôstôly salama apôstôly selamahery samson mba afaka verina rabitso fe ony fa tena tafiditra tsara izy a mba te eno any ko izy rabitso a misaotra betsaka tomboka izaka ihany nandefa ny afatra efa resahana ny technicianna de fa lamin'ny technician zany rabitso am'rombe folo fiadanana za mandalo ady ataon'ny vadiko de matezitra na foana ny fanovany itoky avy ety ambo magnitsy any no nandefa ny afatra le teo vain'ny vadiny foana zany ny radioany ve ngamany tsy maninona afaka mieno amin'ny telefona ianao de atao amina écouteur de mba makatoerana amin'ny lamina fotsiny tsy maninona zay indrindra sosikevitra satria nisy any koa anabavy apôstôly ndreo mandeha nametraka an'izay hoe tonga ohatrano izy de mangataka hoe mba le foa radio de tsy mety ny olona de inona ozy ny torohevitra de zany ampitainy apôstôly zany raisy ny écouteur satria misy rahalahy mihitsy a eny ampiasany iny izy de mivarotra izy de alefa ny écouteur de apetany eo amin'ny sofiny raha mahino azy zao de ozy hoe za mihitsy zany tenenina izany de zay no ataony mba ialana amin'ny fanafitonana ya finaritra e mba nandalo teny sabosina mena zany roany de tena nalahelo ny foko nahita le vehivavinanao a pataloha zipo foy natahotra za hoe raha izao moa ny tonga ny tompo a tonga tampoka jesosy de inona anao tao raha misy vehivavy zato ny a 10 am'rony mba manao fitandremana le lahy mahery de inona ny tokony atao am'zany eto ambavaka bavaka de zahatsika tanjahana ny onjam-peo sy ny fitaovana itsika manaparitika ny filazany tsara mba maro ny olona voafonjy ny tena marina am'izany ko manko le fanahy masina ao anatin'ny toranabavy eto mihitsy malahelo mahita an'le olona satria mety raha vaviny
mety anatany de jesosy rety olona retiny de mba tahaka an'izao hoe fa ataovy amin'ny alimem-panerana bavy amin'ny alimem-panahy anao miresaka aminy de hainao no miresaka aminy de alaivo moramora izy fa ho hitanao ny voninahitran'andriamanitra iseho aminao ya finaritra e madio fo ve ny olona tsy matoky amin'ny zavatra atao ohatra hoe amin'ny asa vita nefa tsy atokisana afa mihitsy zany resaka tsy fifampitokisana indray zany zay zavatra efa le madio fo zany a tsy azoko tsara aloha le fanontaniana amin'ny akapobeany zany hoe mety manao zavatra izy zany misy zavatra ataony de lasa tsy mahatoky tena indray izy amin'ny zavatra ataony de manana fahadiovam-povo izy amin'ny zavatra ataony zay zany isaky ny tianao zavatra zany de hoe mety ve ty tsy ety ve ty manao eritreritry izy zany resaka tsy fahatokisa tena indray le izy fahatokisanaandriamanitra zany fa ny resaka hoe madio fo resaka fo mihitsy fa rehefa manao zavatra indrindra isika efa ao anatin'ny fahamarinana zao a de ozy ny voalazan'ny baiboly any amin'ny bokin'ny Hébreu any hoe aza manariny fahasahina reo zay misy valiny lehibe ozy izy tonga de atovy amin'ny fahasahina fotsiny satria olo efa manompo an'andriamanitra angentsika tsy tokony hanainay amin'ny zavatra ataony fotsiny fa ndrindray fotsiny mety misy fotoana mety ny zavatra ataony mety misy fotoana tsy mety fa tsy mampiembotra zany fa miroso foana satria ny fiainana tsy voatery mety foana ndraindray misy zavatra tsy mety ndraindray mety manantena vokatra be anao nefa tsy zay ny zavatra mitranga fa zavatra hafa mihitsy no mitranga eo fa tsy makivy amin'ny fanomponan'ny tompo fa atao foana fa ampin'ny tompo ianao ny farany ya na zavatra antsika apôstôly ny ato trano mihitsy no mana fotoana de ampatsahivony foana hoe izao ve ianao miova fo fa vita batisa hoy izy de te feo ny tompo te feo ny foko tompo ny tena marina zany io le fanontaniana petrako aminao hoe efa vita batisa taloha izy natany amin'ny 770 nefa nivelona indray io teo epolo io de zay le olana zay le olana de hita somary azavakely any mahakasika an'iny anisan'ny fitaovam-piadiana mahery vaika entina andresena lahatra ny ankonana izy io moa zany teneniko foana rehefa misy reny mpianakaviana reny mba makatorohevitra sy ny karazana ray mpianakaviana ny akamarony moa zany reny mpianakaviana matetika ndresy lahatra mivavaka de ndray mpianakaviana le manao an'le toetra ana foana de torohevitra ameko andrareo zany de zao atao hitan'lay vady aman-janaka ao mihitsy hoe taminy anao mbola tsy nivavaka nanana ny toetra maizy anao miady foana nareo mamaly anao rehefa misy fifamalinana sy ny karazana fa rehefa nanomboka niditra am'izao fahamarinana zao zany de atao hitany mihitsy hoe mandefitra be tsy maninona raha teneny hoe modindry fa tonga de mandefitra be sy manetry tena de hitandry zareo ihany io ary tsikaritra zareo io rehefa mandeha ny fotoana hoe ary to niovy izy zany tsotra n'le taloha intsony de manomboka miaino anao izy rehefa miteny ianao rehefa manoro hevitra ianao de manomboka makatosy manaraka na de ataoko hoe tsy eo imasonao ary fa any ambadika any izy tadidin'le teninao de ataon'le izy any ambadika any fa mety tratran'ny enamaso izy ohatra de tsy samana tanteraka an'le izy eo imasonao fa eo imasonao izy mody nitoetrany any nitoetrany fa any ambadika any izy efa manova tsikelikely satria hitany ianao hoe niova be mihitsy tamin'le fanomponan'andriamanitra zay zany anisan'ny fomba fiady raha tsika resy lahatra ny ankonatsika misy fotoana ankonana tsy voatery resy lahatra amin'ny tonga de toroteny na fahamarinana fa ny fiovanao vadiny na zanany mampiova azy ao anatin'ny tokantrano hoe ty zanako ohatr' zao ty ary ty vadiko naditra be ohatr' zao ty ary zay re ty niova nge tena aleo miova fa miofo ty ny ankona ka aleo manompo an'andriamanitra am'izay fomba fiady daholo zany rehetrarehetra zany anjarantsika mandray ny tandrifitsika ya mbola maromaro ny afatra apôstôly fa misy fanontaniana eto ihany ko apetraka hoe inona zany dikan'le teny hoe tezera fa aza manota ka ny hitanao le tezitra zany tezitra mirariny ohatra zao ohatra na mpanompon'andriamanitra zao misy fotoana ohatra hoe misy pino ohatra manao zavatra tsy nety nanota ohatra de tsy maintsy mananatra le mpanompon'andriamanitra afaka tezitra amin'ny zavatra mariny ianao fa tsy manota misy amintsika manko hoe zara raha misy teboka kely afahanana tonga de efa ritina lava be de lasa metsy ame farany amina fahotana le izy zany fa tezitra amin'ny marina de mananatra de vita rehefa avy eo zany afaka za tsy te hiteny hoe afaka tezitra fa ndraindray misy olona tsy mahay mandray an'izany teny zany de hoe afaka tezitra fa amin'ny zavatra marina amin'ny zavatra rariny ohatra ny mpanompon'andriamanitra ny tena tratran'le izy foana ndraindray misy olona miresaka ianao any ambadika any sy ny karazany manahirana be mieritreritra an'le izy fa tsy voatery afaka mandefitra foana ianao amin'ny zavatra rehetra zay zany no azo ambara fa tsy za tsy te hiteny mihitsy hoe mitezera fa sao de anaraloatra any tsika mananjo tezitra ndray zay ya fanontaniana manaraka apôstôly salama tompoko raha ohatra hony ka niova lalana nefa miverina indray de inona ny antsona azy zany hoe efa niova lalana izy teo de niverina tamin'ny lalany taloha ndray zany verindalana verindalana mazava be zany verindalana
ny verin-dalana eto ndray zany am'le zavatra nataony taloha ohatra izy zany nisotro toaka de niverina nisotro toaka verina nisotro toaka ohatra koa misy karazan'olona ihany koa ohatra hoe efa ndroso tamin'ny fahamarinana ohatra hoe manao jupo efa lava be ny jupo zany ao anatin'ny fanompona ny fahamarinana de nanomboka niakatra indray le jupo verin-dalana koa ny anaran'izany verin-dalana satria fomba fitenin'ny olona manko hoe za ohatra misy olona te hiala ato anatin'ny fiangonana za tsy vavaka tsony fa za tsy ala am' Jesosy zany ny fomba fiteniny de nefa izy rehefa miala eo lasa miafoy daholo ny akanjony rehetrarehetra dikan'izay efa miverin-dalana ihany koa mifamiverena raha ohatra ka niaina tamin'izay anao fa raisina atanandrosy ampitiavana betsika ya misorabetsaka apôstoly fanontaniana manaraka hoe Jehovah nisy soa misaotra am'le fampianarana sy fandarana apôstoly fa tena te hiova za fa tsy tafaova manitsy Mario ihany a misaotra betsaka apôstoly sy lehilahy mahery mila fifadikanina matetitetika Mario zay torohevitra menan'ny Mario zany valy hoe mifadianina matetitetika ianao satria misy karazan'olona manko am'le resaka le fanamamatotra fo le resahako le ndray salibona an'le fanahy tamika izy de tsy mahatsiaro tena mihitsy ao anatin'izay izy te hiova ihany izy fa salibona an'le fanahy de zay zany no ilana an'izay fifadikana matetitetika zay mba hahafahanao miala tanteraka ao anatin'izay mihitsy ya mankasitraka amin'ny fampianarana apôstoly sy lehilahy mahery fa tena misy lesina hoentina miaina tena manana zay manana anareo ka mitombo fahombiazana amen marety fiananjanaro mana de fa niafatra za manana namana tena tezitra amiko foana hony de omeko zavatra izy nefa tezitra amiko foana de inona zany no tokony ataoko ny apôstoly ndray iny fa menao zavatra izy mbola tezitra foana de anazy indray iny fa efa miala neniny ianao zany fa de aza mandany mety ihany koa eto apôstoly mety misy zavatra mety le rahalapany mety mihitsy mety misy zavatra nataony ihany koa zay aloha fa tsara indrindra mifampiresaka tsisy ohatra ny vitany tsy miresaka fa miresaly hoe ono a rahalahako inona ny olana aminao de mifampiresa fa alofa raha ohatra iny napatezitra anao taminah alofa iezaka tsy ho ataoko tsony fa nefa azavaiko aminao ihany fa mety zao no natonga ny teny eny iny ay mety hozay ihany koa de mba mazava ny fony fa naomenao 4-4 izy na omenao ordinateur izy tsy ova mihitsy ny fony fa ianao mihitsy mety tiany ihany koa iresaka sosikevitra zany rahalahako na anabavy ya na zavatra ny apôstoly manahoana ny lahy mahery Jehovah-Andriamanitra nisy soanareo sy apôstoly nivavaka tamin'ny fiangonana anankiray zay teo aloha kanefa ka hitriny de resy lahatra fa hivavaka eto amin'ny fiangonana fahamarinana amen io mpanompon'Andriamanitra io izy de somary manambany manaratsy ny mpaminany Jehovah zay moa zany le tintenena de tezitra izay ka inona ho ny tokony ataonay tamin'izay fotoana izay ka nareo zao efa nanapa-kevitra niala tany de miroso am'izao fahamarinana zao de nity anareo toizana hoe tsy miverina antsony fa de tonga de toizo ny lalanareo am'izao fahamarinana zao ya Jehovah nisy soantsika rehetra ho no azafady mety ve raha anaran'ny mamako ihany no entiko fa ny anaran'ny mamako feno tadidiko fa hafa ndray ty ny anaran'ny dadako drao ay am'le resaka batisy izany efa vita formation ay mafantanina petrany zany ny anaran'ny mamany zany fa ny any dadany tsy tadidiny de mety ve ony zany fa miantso anazy zareo mantsy tsy maninona ka tsy maninona zany hoe miezaka miantso izy zany andray aman-dreniny ihany mety lavitra mandray aman-dreniny de tsy azony de tsy maninona ve ony tsy maninona le tanoranao batisa zay indrindra misy ihany koa nametraka fantaniana teo apôstoly talohan'io hoe inona ndray ty livret de famille acte de mariage misy tsy azony olona le izy azafady apôstoly izy iny zany satria le firosoana ao anatin'le rano batisa miconte be mihitsy le resaka fiaina tokantrano satria araka nefa nyresahantsika maly fa mety hoe tsy naharaka angaminareo misy karazan'olona hoa mety efa nanambady izy taloha vita soratra de nisaraka tamin'iny vadiny iny izy mety nanao divorce na nanome taratasy fisoramady ony voalazan'ny baiboly de napakatra olo-kafa ndray zay zavatra zay mila fatarana mihitsy zay am'le livre de famille na le boky mpiankohonana zany alohan'ny ampidirana azy ao anatin'ny ranony batisy de hijerevana ny zany rehetrarehetra zany hoe vady fafiry le vadinao ao an-trano zay ny ilana n'iny boky iny satria sarotra be ny ndraindray misy olona te hiditra am'le batisa fotsiny izy de teneny vadiko voalohany mihitsy na ohatratra zany de lasa manimba ny batisa ny hafa fa izy manko resaka fanahan'olona le izy zany de mila tandremana be mihitsy ny fidirana ao anatin'izay ranony batisa zay manaraka an'izay tokatranomaso sa tsy tokatranomaso
zay zany le izy de zay raha ohatra ka tsy tokantranomaso izy a mety manana tsy maintsy manana livre de famille izy raha tokantranomaso zay ny antony ijerevana an'izy zany ka ianareo lay manantona iny amin'ny toby amin'ny alarobio avy zao a zay afaka amin'ny etoandro a manomboka amin'ny 6 maraina de afaka tonga zay tsy afaka amin'ny etoandro a fa tonga de amin'ny alina iny zany de tonga de mijanona any zany nareo a tsy maninona mihitsy a mila mitondra zay livre de famille zay a na hatramina tanora raha ohatra ka mba mahazo am'le livre de famille amin'ny ray aman-dreny de aleo mitondra daholo ihany zany ya ity olo ity manko apôstôly a olona avy any lavitra be fa tonga da ty nanao formation mety mipetraka eto izy de mety tsy manana an'izay izy de ina hono tokony ataony tokoa manantona de aleo mifampiresaka zay aleo miresaka ya anampiko an'izay apôstôly eo amin'ny resaka batisa ihany a nisy tokoa teto nametraka fanontaniana hoe le vadiny zany mety efa nanambady de izy zao zany a ny vady vita mariazy soratra ara-panjakana izy mivady de ina hono tokony ataony indray zany le vadiny zany efa nanambady tany ambadika mbola tsy vita soratra izay zao ny fanontaniana apetrako aminy ary satria tsy fantatro tsy soratany tao zay zany mila fatarina fotsiny zay hoe nanambady tany ambadika le vadiny fa vita soratra za tsy vita soratra fa roatra indray le olona ka le vadiny ka efa nanambady tany ambadika tany tsy fatako mety efa niteraka ohatra fa mbola tsy vita soratra de izy no vita soratra tam'le vadiny rehefa nisaraka reo tany de zay zany tsy olana mihitsy zany zay fa le hoe efa vita soratra ve izy tany sa mbola tsy vita soratra zay zany mila fantarina zay eo fanontaniana fanontaniana apôstôly amin'ny fotoana ve tezitra ianao a de miala ny fanahy masina tena miala misy fotoana efa ela tena efa ela misy an'ireny olona le misy fotoana mandeha ny fampianarana sy ny karazany de misy fotoana izy moa zany tsy vao zao zay nanao toriteny tamina radio sy télé fa efa ela efa nanao toriteny tamin'io de misy an'ireny olona le manakina moa zany ny filazantsika azy de misy fotoana ianao zany tsy te hamaly fa misy fotoana tafamaly tao anatina message de ny zavatra tsapa rehefa nivaliana le messagen'le olona de eninao tonga de maina mihitsy ianao rehefa avy eo satria nandositra mihitsy le fanan'Andriamanitra zay zany mahatsara an'le aleo mangina foana fa ony voalazan'ny baiboly hoe fa ny herinareo izy izy de ao amin'ny fahanginana sy ny fahatokina no isiny ny herinareo zany hoe rehefa manginitsika manoloana ny zava-misy a matoky an'Andriamanitra manoloana ny zava-misy a petraka foana le herin'Andriamanitra ao anatsika fa raha vao am'izay fotoana zay tsika mandray ny toeran'Andriamanitra mamaly de lasa mampiala an'le fanan'Andriamanitra zany ka aleo mandefitra ya afatra manaraka apôstôly a fiadanana inona indray hono mahatonga an'izany apôstôly mivavaka za de ohatra ny kendakenda de rehefa andray andro any de tsy maninona de rehefa amin'ny alina de ohatra ny kendakenda ihany a inona kay mahatonga an'izany raha ohatra ka ty am-piangonana ianao rehefa mivavaka am-piangonana na mivavaka any amina toerana hafa ohatra ny atendrombohitra amin'ny manao an'izay a de ianao mihitsy mila atao délivrance fa raha ohatra ka rehefa ao an-trano ianao vao manao an'izay a de ao an-trano mila asiana vavaka délivrance zany maka mpanao délivrance reny de asiana cellule ao an-trano anaovana délivrance an'le trano zay indrindra ary misy ihany koa ny fandaharam-bavaka délivrance apôstôly de tsara ihany koa anao raha fa mangataka an'izany ny mpanompon'Andriamanitra hoe andao anao délivrance an-tokantrano de ataovy délivrance mihitsy tokantranonao fa aza miankina votsiny am'le délivrance ataon'ny apôstôly na le mpanompon'Andriamanitra mitarika eto fa ianao mihitsy mila manao ezaka ao an-tokantrano mangataka andany sosy de manao délivrance fanontaniana apôstôly Jehovah nisy soanareo a manentana antsika rehetra mpiaino iaino ny radio feo an'lany falia amin'ny zavatra rehetra mandeha fiera ihany na de amin'ny tsirary ny azy amen zany ya ankasitraka indrindra am'izany teny zany raha nabavina rahalahy raha imandreny mpisorona moa izy ty no mandefa ny afatra yes raha Jehovah nisy soanareo azo lazaina ve ny vatan'olombelona fa tempolon'i Jehovah misy ny olona manko ny teny tamiko hoe tempolon'i Jehovah ny vatantsika de ty azo toky aminareo za misaotra indrindra apôstôly tempolon'i Jehovah ny vatantsika satria le vatantsika nge no itoeran'le fanan'Andriamanitra de mila mitaky zavatra be deaibe nefa zay hoe matempolon'i Jehovah zay fa tsy ny olona rehetrarehetra ny tempolon'i Jehovah fa ny olona masina tsara entinao mitandrina didin'Andriamanitra entinao manao ny sitrapon'Andriamanitra tsy hinan-kinananao foana ny vatanao a tsy hoentinao manota sy ny karazany olona feno fepetra vao afaka hitenenana an'izay zavatra zay ya afatra manaraka apôstôly a Jehovah nisy soa zany toriteny de zao nataony olona hoe zay malala soratra masina talohanareo nala elobe zaho izy a de diso ve zany ako apôstôly tsy diso ianao fa tsy atao mampiembotra zany fa atao foana ny toriteny fa be deaibe tsy maintsy mandalo an'izany foana rehefa manomboka amin'ny toriteny
atoizana foana afatra manaraka apôstôly ity indray zany somary ao anatin'ny fitiavana araka le teneninao teo ihany fiadanany misy olona tiako be ony taloha nefa voarary ny fitiavanay rehefa nanambady nefa za de tsy mety afaka antsaiko mihitsy izy ahoana no afahako am'izany apôstôly afa ndray zay ya afantaniny zany antsara indrindra manatony anao eny ampisolona fa mila vavaka ianao mila vavaka ianao satria misy zavatra mamatotra anao mafy mihitsy ao anatinao ao mila mahay mamely de mila mahay mandravana zany zavatra zany zay aloha tohevitra omeko anao aleo mivavaka mafimafy ampiakarina nerim-bavaka zay fa adinonao ihany zany rehefa nirinany finaritra mba mangataka vavaka fa mivadiko de marary nefa prosiny vavaka izy tsy mety entina any amin'ny dokotera tsy mety omena hanina tsy mihinana ka tsy hitako zay atao ya entina mbavaka izy fa mety angamba lefanao amin'n'reto laharan'reto ny anaran'le vadinao de entina mbavaka izy zay zany le izy ya miaraba rahalahy inona no atao fa misy olona tsy mety resy lahatra mihitsy ony amin'ny fianonay ty radio ty fa mahita tsikeraina foana izy manala ny didinao foana ianao eo anatrehan'Andriamanitra fa rehefa anjarany indray rehefa ohatra ka tsy mety iaino izy na tsy ety anaraka ny fahamarinana de mialanenina fotsiny no ataontsika amin'ny fitorinan'ny fahamarinana zay indrindra fantaniana hafa indray ty apôstôly manaja tompoko inona angany dikany hoe jentilisa jentilisa aloha zany amin'ny akapobeany firenena akoatran'ny jiosy zay mifanohatra sy manohatra ny lalan'Andriamanitra zany hoe olona tsy na de efa ampahafantarinao azy ara ny fahamarinana tsy miraharaha fivavahana mihitsy zany zay ngamba ny tena mahalaza azy fa ny akamaroan'ny malagasy moa zany zao efa hoe kristianina daholo azo lazaina hoe vitsy ny jentilisa zay tena tsy mivavaka tsy piditra am-piangonana mba tsy tenenako hoe antikristy mihitsy angamba zay ngamba ny azo lazaina ny hoe jentilisa ya finaritra apôstôly Selamahery mahafinaritra ny fampianarana inona no ataoko fa za te iova fa za matetika mihinan-kena le teniny indray zany io de fehezina ka fehezina misy taona tsy mihinan-kena mihitsy fa anjaranao ihany ange zany aleo tsy mihinan-kena mihitsy aloha ohatra hoe mba misy taona ianao manao tapabolana tsy mihinan-kena de mba na hoe ndre mandeha isam-bolana ny mihinana tsy maninony zany le miady amin'ny nofo manko ianao am'zay fotoana am'zay de mila miady ohatran'ireny miady reny mihitsy ange miady amin'io nofo io hoe betsaka ny zavatra tiany nofo-tsika zany nefa tsy mety amin'ny lalan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra de mila haitsika tsara zany mandevina azy ka raha ohatra ka te hiala aingana ianao manaova fivadikanana matetitetika de miala am'izay ianao zay indrindra apôstôly Jehovah ny soanareo inona kay no mahatonga ny fo mamay rehefa mivavaka misaotra tompoko de tahin Jesosy nareo ny tena marina mihitsy hoe le fony mamay fa mirehitra mihitsy le afo ao anatinao eo ampivoany eo amin'ny tratra eo misy afo mirehitra zay rehefa tena mirehitra ianao zany am'le fanomponan'ny tompo fa tsy ny fokory ny mamay amin'iny fa misy afo mirehitra mihitsy ao anatinao zany am'izay fa rehefa tena mirehitra mihitsy de miparitaka manerana ny vatanao ray manontolo iny mamay eo amin'ny fonao eo ampivoany eo iny fa tsy eo amin'ny fo ya zay ny afatry ny apôstôly amaraparana ny afatra sika apôstôly salama tompoko ono azafady efa atao amin'ny fanompona na de karama de niverin-dalana ve za raha mbola hiverina ao anatin'ny fanompona zany hoe efa atao anatin'ny fanompona zany izy nandeha ny karama de niverin-dalana ve hony izy zany raha hiverina indray afaka miverina amin'ny fahamarinana ianao fa tsy maninony zany koa ny olona nge rehefa mivavaka tsy voatery hoe hivavaka ianao de tsy hitady vola fa afaka mivavaka ianao de mitady vola fa miverena amin'ny fahamarinana fa raisin'Andriamanitra ianao ity zao de tena fanontaniana tsara fipetraka mihitsy ao anatin'le loha hevitra ao apôstôly atao ahoana kay ny fanolotra ny fo ho an'i Jesosy teo tsapako hoe miditra tompoko mihitsy izy de inona kay no tokony ataoko vavaka mivavaka mila le mivavaka mitokana zany ny tena tsarany am'izay misy taona ianao mivavaka mangina idina daholo ny trano raha manana hevitra manokana moa ianao am'izay vao may mety de mivavaka matetika ao anatina fivadikana ao anatina alim-bavaka reny tena fanoloranao ny fonao an Jesosy Kristy tompo sarotsarotra ihany aloha zay ny amin'ny olona manana tokantrano manana vady aman-janaka kanefa raha vitanao ny tena manankina ny fonao am Jesosy tanteraka tena mahita fitibiona-tren'Andriamanitra anao ny am'izay zavatra zay voarainy afatra orana bavy voarainy anaran'le olona zay hoentina mabavaka apôstôly ya Jehovah ny soanareo niany zanako ny matezitra sy mahakisitina foana nefa aho te hiala am'izany toetra izany lay zanako nefa maditraka matahotra sao lasa ratsy ta izy lay zaza inona ny tokony ataoko fa lasa mitady ho toetrako ifahatezerana lafa io inona tompoko ny tokony ataoko
le izy aloha zany ny tena marina le resaka zaza betsaka le olona zany tsy maharaka an'le izy fa ny tena marina am'le izy zany le izy mbola kely iny ny tena tokony vofolaka tamin'ny zavatra tokony tianao atongavana eo amin'ny fiainany zany fa raha vo efa lehibe zany izy zany de sarotra ny mamolaka anazy aloha zany amin'ny ankapobeny sarotra ny mamolaka anazy fa ianao fotsiny zany ataovy tsy voatery tabataba foana no entinao ananarana anazy sy ny karazany fa afaka mananatra azy amin'ny fomba hafa ianao mananatra azy io koa raha vo tapatapaina sy daroana lava sy kapohana lava de lasa mivoana ihany koa le zaza ny farany lasa mitsoka fa misy tona aloha ianao mila manova toe-po mihitsy atao vitan'Andriamanitra aloha miova fa mety iova ihany ny zanaka ao anatin'izay fandeferanao zay ka tsy midika akory zany hoe aza anarina ny zaza fa afaka anarina ihany ny zanaka fa le zaza maditra zany ny tena marina efa tany am'le fitondrana azy hatramin'ny fakely ny olana de lasa sarotra be manova azy aty aoriana tena marina zay teny apôstôly zay fa izy zany apôstôly miezaka hiala am'le fahatezerana de ny tsara indrindra mame sosokevitra anao ihany koa manampy ny teny apôstôly manana andreo hoe fahanginana zay mihitsy raha nabavy manana andreo hoe fahanginana de ho hitanao io indray hoe tahaka ny onandray fiovany hoe io mama fa tsy ny teny atsony ary sorana be deabe fa mato ny tena Andriamanitra de marina foana nanany oabolan-draza de miteny foana hoe ny endro no anariny ya de aza mananatra azy ndraiky aloha de mangina mihitsy ianao de indrindrandrindra ilanao am'le fahatezerana misy ao anatinao de ho tsapanao indray hoe iova indray ve le zanako de aorinan'izay indray indrindrandrindra ihany koa anampiana tolomana mabavaka zany raisina misy ny anarany de toloma mabavaka manokana mihitsy ataovy an-dranomaso mihitsy Jesosy rehetra zanako reo de tahaka an'izao fa misy matoky ranabavy raha eo aman-dreny fa iova izy amin'ny fotoanany voarainy afatra ao ranabavy vakana nirina hoentina mabavaka ianao Jehova nisy soanareo mety ve raha soratana ny fotoana ivavana de atao amin'ny diary de tsy be teny Jesosy fe ony raha efa nanao formation baptiste atao de mbola manao indray tsy maninona ka afaka mbola mamerina manao formation anao tsy maninona mampitombo fahalalana manaja anao apôstôly za rehefa mivavaka maraina de voa ny sery foana ony inona ndray mahatonga an'izany hafa ndray zay misy karazany olona raha vo hivavaka mihitsy de tratrana ohatrany hoe fanamanakatsakana zany le izy amin'ny ankapobeny misy ny olona sasany raha tsy sery fa marary andoha kenda misy zavatra manakana mihitsy zany rehefa hivavaka de mila atao délivrance zay de afaka ya afatra farany ngamba apôstôly Jehova nisy so iza de tsy avelan'ny vadiko mihaino radio na telefôna tezitra ampoko izy tezitra koa mana ratsy fotsiny izy de araka le niteneniko teo hoe aleo hoe mampiasa telefôna tsika de mihaino amin'ny écouteur tsy maninona zay fa ndraindray izy hoa ampiasainy fantatro mety ampiasain'Andriamanitra izy manambomboatra kely anao fa atao vitana hoe miova sy mandefitra ianao anatin'izay fa tsy maintsy mitsahatra foana ny hafarany rehefa hitan'Andriamanitra hoe miova be mihitsy mandefitra be mihitsy fa tsy hoe mandefindefitra kely hoe herinandro de avy eo miverina indray fa tena mandefitra be zay indrindra miaraba tompoko any Antsirabe ve fa mba mahazo ny radio feo an'ny lanitra misy faritra mety mahazo fa tsy voatery an'izy rehetrarehetra aloha tsy ny Antsirabe fa misy faritra mahazo de misy faritra tsy mahazo satria efa lavidavitra ihany zany Antsirabe zany de ny sasany mahazo ny sasany tsy mahazo tsy manome toky atsika aloha zay hoe ny Antsirabe ray manontolo de ahazo daholo fa mety misy mahazo de misy tsy mahazo Jehova Andriamanitra nisy soanareo amin'ny rahalahy zany ndraindray ony de tady teny foana moa zany zay ngamba ny amaky koa satria teny hafa no teneny ato manesika azy ao am-pony ao manakana an'le vavaka zay ataony ka zay le voalazan'i Jesosy teo hoe ny abeny ao am-po no hitenena ny vava de fanahy mihitsy zany zay de mila atao délivrance ianao am'izay de miezaka ihany koa ianao mandefitra ny amin'ny zava-misy rehetrarehetra de atao délivrance aloha voalohany indrindra de avy eo miezaka ianao arinan'izay asadino ny famelenana rapitso hoe zany ny afatra teknisianina raha misy zay fa mbola ho ala amin'ny teknisianina eo Jehova nisy soanao apôstôly mba hoe to ambavaka fa te hiova fo aho Mario ihany ie fa mpitondra mambavaka tsika za mitondra mambavaka anao de anao miezaka fa za mihitsy fa ahafahan'ny tompo ianao finatre madio fo ve ny mpampiasa maniraka asa tao nefa tsy atokisany rehefa vita ilay izy mety tsy fatokisana le izy fa le fadiova-po hafa mihitsy
fadiova-po zany tonga de olona madio fo tsy tezitezitra zany miramiran-dava na de misy zavatra mitranga ro eo amin'ny fiainany mana fotoana anazy de izy miramirana foana atrehany amin'ny tsikitsiky foana zany ny zava-misy fa zany zao resaka tsy fahatokisana resaka tsy fahatokisana de anjaranao zany no mandresy lahatra azy manokana ny amin'ny fomba fiasanao ao anatin'izay sehatry ny asa zay ya marina tokoa zay zany hoe ny mpampiasa ndray zany somarina tsy manana fahatokisana fa oetao mambavaka oetao mambavaka ary aseho azy mihitsy hoe kristianina ny tenako de ho atao ny asa ho atao ny asa fa tsy manino zany fa eo any koa mety fanefianany fotsika ihany koa zay amin'ny maha-mpampiasa azy mandovola ya afatra farany apôstôly azafady indrindra mba afaka omena ve ny fanazavana momba le fifadikanina satria le olona zay mihinan-kina teo indray no mangataka an'io mifady anina matetitetika fotsiny na nray andro sy nray alina ohatran'le torohevitra nomeko an'le rahalahy kely zay de efa mety ohatra hoe miditra ohatra hoe androany alina ianao zao androany maty masoandro ianao efa tsy nihinana ntsony de rapitso tontolo zany ianao tsy misakafo de rapitso alina ianao zany mbola tsy misakafo ihany de ny ina moa zany zao tsika rapitso talata de ny alaroby maraina zany ianao vo misakafo de atovy indray mandeha isan-kerinandro ohatrazay indray andro sy ndray alina afaka misotro rano be de be mihitsy ianao anatin'izany de mivavaka sy mifady anina mamaky baiboly zany ataonao mba atovy amin'le fotoana afahanao mivavaka am'izay mba feno vavaka zany le fifadikanina fa tsy mety raha hoe sady miasa ny manao an'izay de lasa mandrera-tena fotsiny fa aleo atao am'le fotoana mahafeno vavaka anao iny zany ohatra hoe sabata na alahady de mba feno vavaka tsara anao de mino vetivety anao de ho afaka am'izay rehetrarehetra zay jehovah soa apôstôly tena te iova mafy mihitsy fa tsy mahay mamindra fo atao délivrance ianao de araka an'izay nyteneniko atsika zay hoe ianao le manana alahelo manomeza zavatra ho an'le olona nananao alahelo fa afaka vetivety kely io amaraparana ny fotoana ngamamarapana kely afatra koa sisa novakiko apôstôly salama hoe za te anao batisa nefa za on klassemandro de mamangataka vavaka fa te atao batisa mihitsy na dia ya entina mbavaka ianao zany mba nokafan'andriamanitra lalana ny am'izay asanao zay de misy mangasitrake inona no antony fa rehefa mivavaka za de mirotsaka ny ranomasoko amin'ny alina raha ohatra ka tsy misy zavatra mampalahelo anao amin'ny fiainanao ndrendray mako misy karazana mety hoe marary fo izy na hoe mizatra napalahelo azy nataony ny ankohonany de zay mampitomany azy fa raha hoe milamina tsara ianao nefa mitomany de zay le hoe fotorotoro sy mangorakora tsy njofon'andriamanitra manokana satria baiboly teny izao izy ny olona tsonjofoko de ny olona malahelo fanahy sy manana fotorotoro ary mangovitra noho ny teniko de olo koa ny baiboly hoe Jehova de akaiky ny olona manana fotorotoro sy mangorakoraka zany hoe akaiky an'andriamanitra zay ny amatarina olona anankiray zany hoe tafatoetra eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy fa ny olona lavitra n'andriamanitra lavitra ny fanatrehan'andriamanitra ndray maina be tsy mba torotoro zany rehefa mivavaka de hafa hoy aho raha ohatra ka hoe olona tsy marary fo sady tsy nizatra napalahelo anao fa de hoe natsaka ny ranomasinao rehefa mivavaka nefa ianao olona milamina tsara ny fiainanao de iny zany tafapetraka eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra ianao zany am'izay fotoana zay ya afatra farany apôstôly aiza no manantona fa tena mangetaheta délivrance ny vanahako manantona eny amin'ny toby ianao manantona ny mpisorona ny afahana mahita ny toerana eo amin'ny arébus andavamamba de eo amin'ny arébus postre 67 raha am'ireo zany zay hitanao am'ireo de miantso an'reto laharan'reto fotsiny ianao de atao misy olona mandeha mitsenanao eny manomboka rapitso ary de afaka mandray anao anatin'izay ny mpisorona de atao délivrance ianao zany eo amin'ny arébus andavamamba na arébus postre 67 ny tena farany apôstôly mihezanao azy ihany ko eto zany de misy fantaneny olona tokoa hoe ao anatin'le fo izy mety be fo ratezitra de miteny izy hoe finaritra inona marina zany no dingana tsy maintsy atao raha te adio fo le fadiova-po aloha zany miankina am'le zavatra nampaloto fo anao ohatran'le teo ohatra hoe manana lahelo amin'ny olona de mila manao dignany ianao miavana amin'iny olona iny zany manadio ny fonao anatin'izay na tonga de io nge ny tena marina zany mpanompon'andriamanitra tsy voatery hoe raha nisy olana na fotoana tsy voatery mila resaka be zany hoe andeha hifamokany ao anatin'ny fo zay vao madio fo fa ny tena mpanompon'andriamanitra zany tonga de levoninao anatin'ny fonao ny alahelonao amin'ny alalan'ny vavaka tsy maninona hoentinao eo anatrehan'i Jesosy de mitomany eo anatrehan'ny tompo ianao de apetraka eo ampelantanan'ny tompo zay de foananao le izy de samy vita rehefa tena ampivavaka ianao vitanao zany zay zavatra zay ya amezako kely ny anahy alohan'ny amezan'ny apôstôly Andreasy ny teniny de ty teny ty
afaka raisinao mihitsy dia ho ampitaiko aminao ny atokantrano any tsy foana akory ny fanginanao fa misy valiny be deaibe ya zay zany fa de tsy foana ony zany ny fahanginanao fa misy valiny be deaibe ia araka ny fanenaratsika teo iny zany de ny fo miankina amin'ny fo ny zavatra rehetra tandrema fonao mihoatra ny zavatra rehetra zay tokony ho tandremana fa avy eo amin'ny avin'ny aina tandremo zany io fotsika io a mananjanaka kely tsika mitandrana ny fotsika mitandrana ny zanakitsika manam-bola ianao atandremanao fatratra ny volanao sao de misy mangalatra na zavatra vao na fiara na ohatratra zany tena kolokoloanao tsara io sao de simba na misy kika mihoatra lavitra ny zany tokony hitandremantsika ny fotsika satria raha vao ny fo ny voadona matetika de tsy ambaratelo izy mamorona aretina hafa zany hoe tsy resaka asana devolo mahatonga an'izay fa vokatra le toe-po voadona matetika ndray mety malahelo lava ianao na tezitra foana de lasa misy aretina hafa mipotra satria avy eo anatin'ny fo zay no iavin'ny aina ny fisandratana de avy amin'ny toe-po ny fietrena de avy amin'ny toe-po ny fatafavoahana amin'ny fiainana de avy amin'ny toe-po ka raha tena bangona zany le izy de ny fo zany no mila hovaina tanteraka mihitsy a eto ambavaka ny fonao de angatao amin'Andriamanitra rehefa mitondra ambavaka de izy miteny hoe Jesosy eo hovay ny foko fa teneny hoe apio ao iovan'ny foko satria mila dingana avy amintsika le fiovan'ny fotsika fa tsy miandry an'Andriamanitra foana tsika zany anovany fotsika fa isika mihitsy mila hitan'Andriamanitra manao ezaka manovana zay toe-po zay de fanampiana avy amin'Andriamanitra no angatahana mba hiovan'ny fotsika ao anatin'izay mino somanantena fa raha ezaka tsika anatin'ny ty herinandro ty tsorovavolombelona daholo tsika ny amin'ny fitahin'Andriamanitra sy ny fiovam-piainana omeny ny tompo atsika izany misaotra n'Andriamanitra sika marana ny fotoana raha io misaotranao zay tompony amin'ny fitiavanao afaka nampianatra mahakasika ny fiovam-po teto amin'ity an'ity tompo ny amboninahitra ianao engany maro ny olona ho voakasika eo tompo ary tanterahanao amin'izy ireo ny teninao hoe fo vaovao no omeko anareo ary fanahy vaovao no ampitoeriko ao anatinareo ka de mangataka aminao za tompo mba tena andray ahazo fo vaovao avy aminao avokoa ny tsirairay avy zay nanaraka nyity fandaran'ity tompo ary nanomboka hivavaka izy amin'ity an'io ity de kasika ny fony ianao anampy azy anome hery azy mba hahafahany manova ny toe-pony mba ho tonga olona vaovao niova fotoko izy tompo malalaka ary tanteraka ny voalazan'ny baiboly hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy de olo vaovao izy efa lasa zavatra taloha indreo tonga vaovao ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta misaotra tompo amen eny ary zay zany no etsika maranana ny fandarana mametraka ny mandra-piona sy mandra-pitafa amintsika rehetra ny tenako apôstôly Andriasy eo ihany koa ny lela mahery Samsona niaraka nanafana ny sehatra tamin'ity fandarana androany ity samotain'Andriamanitra daholo tsika rehetra tainy tompo manokana ianao lela mahery Samsona isorana be deaibe ny apôstôly Andriasy niara ny asa teto isorana be deaibe ihany koa ny teknisianina zay mikirakira ny vatamaripotra isorana ihany koa ianao zay nandefa ny soratra maro sosona tamin'ity androany ity nandefa ny etahitanao mankasitraka indrindra ho antsika ny tokantrano tsirairay avy zay mihaino miaraka ny feon'ny lanitra mandra-piona daholo de tahiny Jesosy daholo tompoko